Ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ampifaliana mandrakariva ny tafaiarahana amintsika mpanaraka ny pejy, indrindrandrindra ho anareo manaraka ny fandarana Logos izay anarahantsika ny toriteny isaky ny alady maraina eto amin'izao pejy izao. Ivavaka isika mialona ny hamakina ny tenin'ny soratra masina. Raha io tonga ny fotoana izay hitenenanao aminay. Toy ny fanaonao dia aoka ianao ilatsaka toy ny rahona eo ambony taberna kely ka miteny ianao fa tsy solom-bava. Mitenena amin'ny tsirairay, tendro ny molotro ary ianao koa no hanambara-tena aminay. Mianaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akantsika ny toriteny amin'ity alahady maraina amin'ny fandarana Logos ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 13. Romanina toko 9 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 13 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tombontsika. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin' izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia pitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamono anareo ny asan'ny tena dia ho velona koa ianareo. Amen. Raha tsorina sy fehezana izao texte anjarantsika izao dia Paoly apôstôly mazava tsara fa ny finoana no hamonjenantsika. C'est le grand classique izay foana no voizina eraky ny epistily ho an'ny Romanina. Ary rehefa novonjenantsika dia olonafaka. Ny famonjena dia tsy mikasika fotsiny ny amin'ny hoe famonjena ny fanahintsika ho lasa zanak'Andriamanitra ka ho voavonjy. Zay ny point de départ. Fa ny famonjena ihany koa dia mitarika fanafahana. Iny zany kofehy manara-panjaitra raha ny tokony izy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe hatraiza ny fahafahantsika zanak'Andriamanitra misitraka zany fanafahana zany. Aoka mba tsy ho fanafahana fotsiny antendromolotra tahaka antsika malagasy izay miteny hoe mankalaza ny fetim-pirenena ny fahaleovan-tena na firenena anankiray izay miteny hoe mahaleo tena, nefa ny mponina ho aminy tsy misitraka an'izany fahafahana izany. Mahaleo tena isika fa tsy mbola misitraka ny fahafahana, mbola miankidoha ohatra amin'ny resaka famahanana. Dia tahaka izay koa hoe ny famonjena antsika hoe efa zanak'Andriamanitra isika, efa novonjena antsika, efa empelatana antsika ny fiainana mandrakizay, fa inona ny impact an'izany amin'ny ankehitriny ka ahafahantsika miteny hoe olonafaka isika. Matetika zany ny mpitoriteny dia ny mitodika ny any an-danitra ihany. Ny lanitra dia mbola veriko foana eto amin'ity pejy ity, tsy tanjona tratrarina ho an'ny mino. Fa ny lanitra no point de départ ho an'ny mino ka ahafahany misitraka izany eto an-tany. Averiko indray. Ny lanitra dia tsy tanjona tratrarina ho an'ny mino satria efa novonjena izy tamin'ny alalan'ny finoana. Efa zanak'Andriamanitra izy
fa rehefa izany ary dia miteraka inona ho azy eto am'izao fiainana izao izany maha olombovonjy azy zany. Izay teolojia izay no asongadiny Paoly eto amy Romanina toko 8:7-10 eto. Satria raha vo tsy mazava amitsika zay dia mety ho diso lalana ny sasany hoe ka efa zanak'Andriamanitra zany dia hatray zany fahafahako. De misy nandray vilana an'izany hoe ka efa olon'afaka efa olombovonjy tsika no zany eo ambany fahasoavana de afaka manao zay tiako atao aho. Dia ao koa ny mieritreritra hoe afaka ao ambany vahoan'ny fangejana aho. Fa fangejana n'inona? Inona no fanafahana ateraky ny famonjena? Inona no fanafahana ateraky ny famonjena? Ny texte anjaratsika de mazava tsara fa ozy hoe tamin'ny voalohany tsika ozy izy dia teo aloha plutôt azafady dia teo ambany vahoan'ny fangejan'ny nofo, andevozan'ny nofo, eo ambany fifehezany sy fanapahana na ny saitsika azafady na ny vatatsika na ny fanahtsika fa ary aveo fa ao amin'ny Kristy tsika dia nafahana tao ambanin'ny fangejan'ny fahotana. Zay zany mazava zay. Fa ity rehefa nafahana tao ambany fangejan'ny fahotana tsika dia ny nanafahana tsika teo de mba hatonga tsika ho tafakambana amin'ny Kristy ary eo am'izay no manomboka ny zavatra. Eo no manomboka ny fiainana zay le hoe ao amin'ny Kristy manana fiainana be de be de ny fanontany apetraka hoe tena mahatsiaro olon'afaka ve tsika ao amin'ny Kristy sa olona mbola voageja ihany? Zay ny fanontany apetraka. Move enao manaradia Jesosy io mahatsiaro ao na refa zako azy hoe voatery manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ndraindray eo ampianona ny toriteny sy ny firesaky ny mpanompon'Andriamanitra sasany dia ohatra ny olona obligé zany izy hoe tsy tafa tsy maintsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy maintsy manatanteraka ny baikony raha tsy zany dia zany hoe ambava fotsiny zany le hoe olona afaka fa ao anatin'ny fony izy olona frustré izy fa zany aminy atao hoe ao am' Jesosy hoe tsy maintsy mankato ny teniny eo ambanina sous domination ve soumission ve ny amin'ny sitrapon'ny Kristy ve zay ve ny atao hoe ao amin'ny Kristy. Raha izany dia mbola mialatsiny fa ahitsy be ny fitenenako hoe mbola c'est une nouvelle forme d'esclavage. Ohatra hoe nafahana tamina maître anankiray mpanandevo anao dia afindra amina maître anankiray vaovao fa miova sata fotsiny miova andrina fa mbola eo ambany vahoan'ny pressing na fanerena ianao. Izay ve ny antony antsonao an Jesosy hoe tompo araky le teny Jesosy ihany hoe tsy zay manao amiko hoe tompoko fa zay manao sitrapony raiky zay any an-danitra. Ary intéressant be iny teny Jesosy iny, tsy ny fanaovanao ahy tompo no maha zanak'Andriamanitra anao, no maha olon'Andriamanitra anao, fa ny fanaovanao ny sitrapony. Ary inona ny sitrapon'Andriamanitra? Eo ny fantany apetraka dia ny hitiavanao azy amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Tsy exigence na commandement, tsy exigence na sitrapo hoe ireto ny lista zavatra takiko aminao, fa exigence d'amour entre guillemets hoe filana fitiavana.
tsy ny fanaovanao ahy tompo no ilaiko izy Jesosy fa ny fitiavanao ahy. Satria raha tomponao fotsiny Jesosy dia lasa mbola relation d'esclave et maître. Ary Jesosy efa niteny hoe tsy natsoko intsony hoe mpanompo anareo fa nataoko hoe sakaiza. Donc tsy relation entre maître et esclave no lazaina am'le hoe tompo fa relation d'amour. De jero tsara ohatra ny ampifankatia ny mpivady rehefa misy manadalana anankiray de efa mana tompo aho, efa manambady aho, efa mana olontiana ka de tsy afaka mianao an'izany aho. Zany hoe tsy resaka obligation, tsy resaka hoe tsy maintsy atao, fa resaka hoe fitiavana no mahatonga an'le lien zay io lien d'amour io mafy orina kokoa noho ny lien de maître et esclave. Oharina ihany koa amin'ny tadipotran-jaza. Jereo tsara le cordon ombilical ny zazakely. Io cordon ombilical io le lien mampifandray ny zanaka sy ny reniny io no mahatonga ny lien mpianaka ho matanjaka. Satria maninona? Satria mamelona an'ilay zaza io cordon ombilical io. Iakina ny ain'le zaza io cordon ombilical io na io tadipotra io. Ary zay mahatonga ny zaza miankin-doha amy reniny satria velominy reniny izy, dika le velominy reniny io miain'le reniny mihitsy ny mikorina ao am'le zaza ka dia izay mahatonga azy miankin-doha aminy. Izay lay relation entre tsika sy Andriamanitra raha tokony izy. Tsy relation de force, tsy relation d'obligation hoe ka tsy maintsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa maninona ianao tsy maintsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra? De misy sous-entendu ao ambadiky zany, tsy maintsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Sao de maninona? Sao de ho any amin'ny afo ve? De mbola relation na maître esclave zany. Sao de maninona? Sao de test Andriamanitra? De mbola relation na patron sy mpiasa zany. Fa raha ohatra andray hoe zaho tsy maintsy manao ny sitrapon'Andriamanitra satria raiko izy, satria tiako izy. Samy hafa be zany. Izay lazainy Paoly eto amin'ny Romanina toko fahavalo eto. Ny hoe ao amin'ny Kristy dia manambara fanafahana, olon'afaka. Nafahana tao anatina gejany fanapiretana. Ka tsy hoe rehefa Kristy indray nanafaka anao tao amin'ny gejany fanapiretana de hiditra ao anatina relation na fangejana vaovao indray tsika. Fantaniana mipetraka zany amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Matsiaro voageja ve ianao eo am-panarahana an'Andriamanitra? Zay ny fantaniana. Ary soyez honnête ao anatin'ny fonao ao raha manao auto-examination anao, matsiaro ny tenanao ho voageza ve ianao? Zay ny fantaniana mipetraka. Eto amin'ity texte ity dia lazana hoe ny olon'afaka de olona nafahana, nesorina ankeriny, arraché d'une emprise. Zay natao hoe libération. Tsy hoe tsy moramora ny nanafahana anao tao. Zay dikany hoe arraché zany, hainareo zany arraché, ongotana. Ohatrany anao zao hoe arraché une donze ny vazaha, zany hoe tena canapinsa misy de tena marary zany. Ny fanafahana antsika ihany koa de tsy zavatra moramora. Deja aloha ny fanafahana antsika teo anatrehan'ny Satana sy ny firongony tsy mora satria nahafaty an' Jesosy. Fa ny fanafahana antsika ihany koa ny amin'ity tenantsika ity, io mantsy no maître faharoa edivana. Mbola ambany vahoan'ity saitsika ity isika ka combat
ihany koa no anafahanatsika ao anatin'izany. Inona ny komba voalohany dia ny komba ny fanameloan-tena. Misy fitenitsika malagasy zay manao hoe allo enjeny eritreritra toy zay, allo enjeny ombo masika safady toy zay enjeny eritreritra. Ilay eritreritra ilay conscience manameloka miapanga milaza aminareo fa io sentiment de culpabilité io tsy mamelanao mahazo. Tanareo ny toetra ny olona efa ela loatra misy isazany io nataoko teto, misy tsy nahazo an'le izy. Rehefa ela loatra ny toetra tao anatin'ny fahantrana ny olona dia lasa conditionné amin'ny fahantrana izy, ka na dia efa ataontsika hoe manan-karena ary izy rehefa avy eo na tafavoaka tao anatin'ny fahantrany dia mbola manana réflexe na mahantra izy. Inona ny réflexe na mahantra ananany io izy manao rapadango io izy mangoro-karena io izy manao herisetra mba hitazomana re, mbola réflexe na mahantra satria komba ny fiainana tamin'izy mbola mahantra, ady ny fiainana. Mety nalaim-panahy izy nangalatra satria survivre, mila survivre, ka amin'ny olona survivre zany ohatrany olona mipetraka any anaty jungle. Ahoana ny olona mipetraka any anaty jungle dia ady soaza soa ianao, donc matetika mampiasa herisetra satria conditionné le fahantrana izy dia mbola manana réflexe na mahantra. Zany hoe mety matory eo ambony harena izy, mety mitobaka ny harenany, fa ny conditionnement mbola toetrana mahantra. Dia tahaka izay ihany koa ny olona andevoziny ota na dia fanafahany Kristy tamin'ny fahotana arytsika ary nafahana ho an'Andriamanitra dia mbola ao lay conditionnement ny ota izay manameloka atsika hoe ianao loha dia tsy alehany. Ny miady amin'io sentiment de culpabilité io no fanafahana resahany tokoa hoe mifaly ianao fa efa afaka voavonjy zava-dehibe zany, fa ny problema mbola misy geja anankiray mamatotra anao eto, dia le sentiment de culpabilité ilay mahatonga anao tsy matoky ny famelan-keloka zay omen'Andriamanitra anao. Anao fanoarana anankiray mety somary vatambata anao na cru, mialatsiny am'izay ma tsy izy tadidinareo tamin'ireny fotoana izay vao nanomboka namboarina reny toilette publique reny, na tao Antananarivo zany na tamin'ny grande ville sasasasany tao Madagasikara, nahita maso mihitsy dia tao Antsirabe tamin'izay fotoana izay. Dia tena tsara loatra le toilette, tsy mbola nahita an'izany ny olona zany, fa ny olona le hitanareo mialatsiny hoe mitondratondraka eny amorona-arabe reny, manao eny amin'ny sisitsisiny eny. Misy ihany koa toilette taloha fa le tsy dia manao ony. Dia tamin'ity zany le toilette hoe entre guillemets manara-penitra moa hoe filaza zany zany hoe tena manaraka ny norme, dia tena madio, tsisy fofona ary tena hoe tsy tena koa hoe luxe fa mba confortable. Dia miditra ty rangahy anankiray mpitary-posy dia efa tafiditra tao anatin'ilay toerana izy no niemotra dia niteny tamin'ilay le olona le mitantana an'le toerana eo hoe tsy mety amiko fa ahoana ozy izy le olona madio loatra, madio loatra na tsara loatra le toerana, ka ato ve no anaovako an'izany. Dia lasa izy le tompoko eno tsara nandeha nitondraka juste ao ambadik'ilay toilette. Io sary io no sary anoarako ny mpanota nafahana eo ambanin'ny gejany ota. Tellement lay famonjena zay fanafahana an'Andriamanitra goavana ary tsy voavidy vola ary tena sarobidy, fa saingy zao ny ao anatin'ny sain'ny olona tsy mbola manaiky an'le hoe olona afaka izy. Mbola tsy mbola ny sainy mbola misy retard, ohatrany misy décalage zay le izy.
ary amin'ny fiainana kristianina io problème tika ngeza be io sentiment de culpabilité io mamaky ny tantaran'le zanakadala atsika zareo tsara fa izy mihitsy aza ny tonga de niteny tam'le rainy hoe tsy mendrika ny atao hoe zanakao intsony aho fa ataovy hoe mpiasanao non ny heriny lanja ny famelan-keloka dia tsy hoe mamerina anao fotsiny hoe mamela ny elokao fotsiny hoe diovina ianao afaka ny fahotanao fa mamerina ihany koa ny dignité anao eo anatrehan'Andriamanitra ny considéré anao koa olomanina ary zay zavatra zay no tena sarotra amin'saintsika ny manaky azy ny manodidina de miteny hoe olona tsisy dikany ianao olona tsy alehany ianao fakofakon'olona ianao ny sainao koa conditionné ny fiarahamonina de hoe za mo mba iza tsinitsinonao fa enan'Andriamanitra zany dia averiny amin'ny toerany atao hoe olombanina ianao eo no misy blocage tsika eo no misy blocage tsika ny voka-dratsyn'le fanamelohana ny mahavoaheloka atsika mbola manaraka eny hitanareo hoariko amina amiko zany fiainana kristianina dia ohatra ny tanareo ohatra ny olo anankiray manala fantsika eo ambonina planche rehefa esorinao ny fantsika de io zany hoe efa afaka le fantsika fa le trasin'le fantsika mbola eny ary io trasina io trasina fantsika eny io io no isariany devoly anao hoe enao tsy alehany fa maninona satria mbola misy trasina dia-pantsika eny aminao ny fiarahamonina koa mbola miteny mampatsiaro anao an'le dia-pantsika ny sainao koa mbola manampitrotraka dia io le sentiment de culpabilité io problématique angezabe ho an'iny eo zany tsy Andriamanitra intsony no mitsaranao fa ny sainao no manameloka anao de ny devoly manararoatra de manisy kosy fanampiny dia aletiny anao ary ny tanjony dia ahatonga anao isalasala ny amin'ny famelan-keloka zay efa nomenao ary zay no mahatonga ny maro manao hoe tsy mino izy hoe possible ve zaho voavela heloka après tout ce que j'ai fait ka tsy miankina amin'ny hadiriny zavatra vitanao ny famelan-keloka tompoko ao fa miankina amin'ilay izay miteny aminao hoe voavela ny heloka ao ary tsy miankina amin'ny trasy n'ilay ratsy vitanao no mahamendrika anao eo mason'Andriamanitra fa miankina amin'ilay nanadio anao tahaka nanadiovan'ny boka hoe mety eza madiova ianao de noho zany ny amaranako zao toriteny zao de zao hoe ny Kristy parfait ilay Kristy tanteraka no ao anatinao dia ino no mahatonga anao olom-baovao araky le teny amin'ny Korinthiana iny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de tonga olom-baovao izy dia ndraindray ihany mieritreritra hoe ahoana moa maha olom-baovao nefa zaza mbola izao sy zao sy zao marina ny anao fa ny maha olom-baovao anao ane de tsy miankina amin'ny ataonao fa ny maha olom-baovao anao ane de ny identité anao identité no maha olom-baovao fa tsy ny zavatra natao satria Kristy monina ao anatin'ny mino no maha olom-baovao azy fa tsy hoe izy lasa perfect ary zay no fahadisoan'olona maro ny présence ny Kristy no maha olom-baovao anao anao satria izy lay parfait izy lay Adama vaovao mitoetra ao anatsika ka dia enganetsika ho amin'ny tian'io ty mba ho afaka am'izay amin'io sentiment de culpabilité io eny voavela heloka ianao eny novonjena ianao fa mbola misy
geja ve filazako an'izany sa mbola misy zavatra mamatotra anao ao dia le sentiment de culpabilité. Samy hafa natao hoe coupable et sentiment de culpabilité. Ny coupable dia zao mbola misy zavatra eo ambony lohanao, mbola misy didim-pitsarana milatsaka eo ambony lohanao, meloka ianao, zay ny olona coupable. Fa misy olona efa afaka izy, fa mbola ny sainy sy ny fony sy ny fanany mbola mavesatra am'le sentiment de culpabilité. Samy hafa ho azany io anefany a tsy azo sous-estimevana fa manimba olona, mahatonga ny fiainany tsy androso, ary mahatonga azy isaky ny misy zavatra zay ataony na misy zavatra mitranga amin'ny fiainany dia mbola manao remise en question indray ilay famelan-keloka zay nomen'Andriamanitra azy hoe tena voavelelaka tokoa ve aho, tena zanak'Andriamanitra tokoa ve aho, dia lasa misalasala ny asan'Andriamanitra ianao, satria refesinao amin'ny tenanao ny fahamarinan'ny asa nataon'Andriamanitra aminao, dia lasa tsy finoana ny anaran'izany, ary tsy finoana dia fahotana. Ko dia resoary ny fanafahana zay nomenanao, ary tonga am'le teniny amin'ny fanoharana manao hoe vonoa ny omby matavy, asio peratra ny tanany, asio kapa ny tongony, ary meo azy ny akanjo tsara indrindra, ny akanjo tsara indrindra ao amin'ny fanoharana ny am'ilay zanakadala, tsy hoe ny akanjo tsara tareky na lafo vidy, fa raha jerena ny teny fototra le akanjo tsara indrindra dia hoe la robe, la première robe amin'ny teny grika. La première robe, ina le première robe, lay akanjo ny mazanaka mpandova. Satria amin'ny tradition orientale ny fils héritier dia manana akanjo spécial izay asalotra azy mba ho fantatry ny olona hoe io ary ny mpandova. Tanareo tamin'ny mariage tamin'ny consécration mpanjakany prince Charles ho lasa roi Charles d'Angleterre, dia io misy akanjo misy fanamina zay anaovan'izy ireo, dia nazavain'le spécialiste ny noblesse britannique hoe tsy hoe akanjo zay tiany prince William nananaovanao izy no nanaovany tamin'ny andron'ny consécration dadan'io, fa akanjo manambara hoe c'est lui qui va être le prochain roi raha sanatriaka amin'ny abdiquer le roi Charles na misy fahafatesany. Donc ny akanjo asalotra ny olona tahaka zany dia manambara hoe zanaka mpandova. Dikan'izay zany raha jerena le contraste tamin'ilay zanakadala, mbola miosona fotaka izy, mbola miosona maloto izy, ary non seulement miosona maloto izy fa tena olon-dratsy izy satria navita nandova velona ny dadany. Donc c'est gravissime ny zavatra nataon'le dala, kanefa non seulement nandefitra taminy izy, nandray azy indray izy, fa mbola nasalotra azy koa ilay akanjo mazanaka mpandova. Zany zavatra zany tompoko tonga dia manarina zavatra be dehibe. Dia io lazainy Davida any amin'ny salamo hoe sambatra ny olona zay voavelany elo sy voasarona ny fahotana. Fanaroman'Andriamanitra anao dia fanomezany voninahitra anao, saromana ny henatra tahaka n'ilay tao amin'ny Saedena lay niboridana dia Andriamanitra mihitsy nanao sikina ho anazy mivady. Zany hoe non seulement mandray anao Andriamanitra fa mbola omeny voninahitra. Zay le famelan-keloka. Non seulement mandray anao izy fa omeny voninahitra, fa ny devoly, ny fiarahamonina, ny sainao no mampietry anao. Dia fantany napetrako aminao eto am-pamaranana, ny tenin'ny fiarahamonina, ny tenin'ny sainao, ny tenin'ny devoly ve no henonao sa ny tenin'Andriamanitra zay manangana anao ary mandrakotra anao ny voninahiny. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavakisika. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana lehibe izay atolotra ao anay, fa tsy famelan-keloka tsotra fotsiny ihany no omenao anay izay tena sarobidy tokoa, fa mbola rakofanao ny voninahitra ao zahay ka omenao sarobidy eo masonao, malala eo masonao,
tahaka ny anak'Andriamasinao. Dera laza voninahitra ao anao reriany zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Zay ary tompoko fa dia mirary soatsika rehetra manome fotoananao amin'ny herintozo indray raha sitrako an'Andriamanitra. Veloma tompoko.